Mbola ho ampitombona ao aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Antso tarihan'ny fanahy masina. Antso tarihan'ny fanahy masina. Zany indray ry havana no lohahevitra misongadina amin'ny mofinainantsika anio ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2:40 manomboka amin'ny 9 hatramin'ny 5:50. Antso tarihan'ny fanahy masina. Raha vao miresaka hoe bokin'ny Asan'ny Apôstôly isika dia tsy maintsy miresaka na tiana na tsy tiana ny asan'ny fanahy masina. Ny fanahy masina izay efa nanorina ny fiangonana hatramin'ny voalohany. Ny fanahy masina izay mitantana ny fiainan'ny fiangonana na ankafaliana na ankaratsiana. Ny fanahy masina izay mitantana amin'ny fitoriana ny filazantsara izay ataony. Midadasika ny sehatry ny fitoriana ny filazantsara. Malalaka ny sa fitoriana. Fa ny fanahy masina irery ihany no tompony teny farany, mpanapa-kevitra ny amin'izay tokony andehanana. Eto amin'ity Asan'ny Apôstôly toko 2:40 ity manokana ohatra dia hitantsika ny amin'ilay 10 misionera faharoa izay nataony Paoly niaraka tamin'ny Silasy sy Timoty. Ary ambary eto koa aza i Luka izay nanoratra amin'ny bokin'ny ny Asan'ny Apôstôly dia vavolombelona nanatry maso ny fihitaran'ny filazantsara fa tsy hoe mpitantara fotsiny izy. Ary zany no ahitantsika ny voambolana ampiasan'ny Luka matetika eto manao hoe izahay satria nahita maso izy. Malalaka ny sehatra ny fitoriana filazantsara, afaka ny valapatra ny janona tany sy ny safidy tany amin'ny faritra Azia iray manontolo iny. Ny apôstôly raha nitory ny filazantsara, kanefa hitantsika tsara ny fandraran'ny fanahy masina azy ka nitarihan'ny fanahy masina azy ho amin'ny Troasy. Troasy izay varavarana miditra makany amin'ny fanjakana Romanina. Na raha tiantsika indro ny lalana nanokafan'Andriamanitra ny filazantsara ho any anatin'ny firenena Eropeanina raha izay no malaza azy. Dia hitantsika raha teo ny vokatry ny asan'ny fanahy masina tahaka izany dia niazakazaka nakany Makedonia ny apôstôly. Ary hitantsika ihany koa ny vokatry ny filazantsara voalohany tany amin'ny faritra Eropa dia ny amin'ny Lydia mba amin'ny ankonana izay nandray ny filazantsara, nandray ny tompo ary natao batisa izy sy ny ankonana. Rehavako malala ao amin'ny tompo, ny fanahy masina mitarika ny fitoriana filazantsara dia ny fanahy masina mahatanteraka ny planiny, ny drafitra momba amin'ny fitoriana ny filazantsara maneran-tany. Efa planin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ny hanitatra ny filazantsara ny amin'ny faritra Eropa ray manontolo iny. Ary misy fotoana Eropa indray no asaina mitory filazantsara any amin'ny firenena hafa. Ary tonga indray ankehitriny ny fotoana hitorian'ny firenena hafa ny filazantsara any Eropa. Ny zava-dehibe ao anatin'izany rehetra izany dia ny hoe maneke ho voantso eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Ny fanahy masina no mitarika sy manoro lalana amin'ny lalana izorana rehetra. Hitantsika tsara teto fa ny fanahy masina no nandrara sy naniraka, nanoro lalana mihitsy eo anatrehan'ireo safidy maro izay nisy, dia ny fanahy masina no nanome mazava ny lalana izay izorana. Rehavako malala ao amin'ny tompo, mazava arak'izany fa ny mpitory filazantsara rehetra dia tsy mandeha any amin'ny tany izay tiany hitoriana tsy akory, fa manaraka ny baiko ny fanahy masina
amin'ny lalana izay izorana. Ny fanahy masina no maniraka, ny fanahy masina no momba, ny fanahy masina no mahatanteraka ny fitoriana ny filazantsara amin'izay rehetra atao. Mampahery antsika rehetra ary mba handeha iray zotra miaraka amin'ny fanahy masina amin'ny lalana rehetra izay aleha eo ambany fitahian'ny fanahy masina. Ny fanahy masina ne ampahavokatra be dehibe ny fitoriana filazantsara izay ataontsika, ampahomby antsika amin'ny izany raha teo. Dia mampahery ny mpitoro filazantsara rehetra, mampahery hanaiky sy hiaino ny fanahy amin'izay rehetra aleha, ka natonga andry Paoly apôstôly hitantsika eto fa nandeha niaraka tamin'izay ho any Makedonia, hiaino ny fanahy, hanaiky ny baiko ny fanahy, ho tarihany fanahy amin'izay rehetra atao. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra, ho amintsika kosa ny fankatoavana, ny fitarihan'ny fanahy masina. Amen. Ivavaka isika ry havako. Andriamanitra rainay ao amin'ny Jesosy Kristy zokinay io, tsaronay ny asany fanahinao masina izay efa nitarika ny fiangonanao hatramin'ny voalohany. Nampidina betsaka amin'ny fanahinao masina tamin'ny fiangonana ianao, nampahery ny fiangonana ianao, nitarika ny fiangonana ianao, ary naniraka ny fiangonana. Ndreto koa izay ankehitriny vonina hiaino sy hanaraka ny antso ny fanahy aminay tsiraray avy, mba hahatonga anay ho mpanompo mahatoky eo anatrehanao. Tario lalana ary tompo ny fitoriana ny filazantsara rehetra izay ataonay, mba ianao Andriamanitra mihitsy no hampahomby, ianao Andriamanitra mihitsy no hitarika, ianao Andriamanitra mihitsy no hirarianay, ampahery anay. Ataonay sy angatahanay amin'ny anarany Jesosy Kristy ilay tompony finoanay izany mivavaka izany, fa mivavaka manokana izahay amin'ity andro an'ity ho amin'ny fitoriana ny filazantsara any amin'ny toerana sarodalana, any amin'ny firenena jentilisa, any amin'ny firenena izay mankahala ny anao Kristy. Dia ianao omba manokana reny mpitoro filazantsara izay mahafoy ny aina, manana fifehezan-tena, eny nanolo tena ho anao sy hitoro ny filazantsara-nao. Ampaherezo tompo, ampaherezo ary fantatray fa momba azy ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tianay, nanaovanay izany vavaka izany. Amen.